na hoe amobe ao amin'ny fiainanay tsy hivekina aminao fotsiny zany Jesosy malalaka tsy nahavita an'izay nampanakanao azy ary mangataka aminao zay fanahy masina ampio zay isa minitra isa segondra mba ho hainay no miaina ny teninao mba ho hainay no hiaina ny sitraponao mba ho hainay mapiatra ny teninao mba tsy hoe ho fahazakana fotsiny mitohy ety aloha mba tsy hoe fanehoana fahaiza miteny fotsiny fa tena ho fiainana ny teninao dia mankasitraka feno anao zay Jesosy dia gaina mandrakizay ny enakanao amen. Hitondra mambavaka tsika satria ianao ny tonga eto zao ny ankonanao tsisy ihany dia andao tsika hivavaka amin'Andriamanitra tena hoe ho jiro sy fanasina ny amin'izay ampanakahan'Andriamanitra tsika amen. Ny tokony hijogotsika ho jiro sy fahazavana voalohany dia ao amin'ny ankonatsika amen. Dia andao tena ho hitatakatra hoe wow zany le ankonanay fa nanatrika sekoly dia mitondra jiro sy fanasina atao tokantrano amen. Dia tsy ao atokantrano ihany rehefa vitanao ny ao atokantrano dia hoeto ao amin'ny asa ny fanalanao rehefa vitanao ny ao dia hoeto ao amin'izao tontolo izao amen. Ndao akintsika hivavaka Jesosy mivavaka izay mangataka aminao rehefa mandray ny teninao izay manazavanay eto amin'ny sekoly izay Jesosy dia mangataka aminao mba tena hoe hitondra an'izany fahazavana izany hitondra an'izany tsiro tena tsara indrindra izany ao atokantranonay Jesosy aoka tena hoe ho hitatakatra eo aminay Jesosy zany hoe Jesosy velona mandehandeha zany tena hoe Jesosy ny velona ao anatinay fa tsy izay intsony dia tena ho tonga jiro sy fanasina izay ao atokantrano mba hampatonga ny manodidina anay na any atokantrano na any amin'ny asa na any amin'ny fiarahamonina naiza misy anay dia angetaheta hoe wow mba hanakaka an'izany Jesosy nareo izany izay ka ohatra izao no manakaty an'i Jesosy aoka izay Jesosy tsy ho fanala-bakakananao na hoe ho fitondrom-molotra hoe zany ve no manompo an'Andriamanitra fa hampatonga ny hafa mba hangetahetanao koa ho jiro sy fanasina manomboka ao atokantrano ary hatrany hampakany tany misaotra betsaka Jesosy eo amen. Maza ho toekana tompoko mamerina miarahaba-nareo amin'ny anaran'i Jesosy indray ary mankasitraka feno foana amin'i Jesosy hoe mbola omeny ny tombontsoa-pahasoavana miaino ny teniny mianatra ny teniny ary mampiatra ny teniny. Eto moa tsisy hoe mpitory sy hoe torina fa tsika rehetra samy mianatra eo an-tongotry Jesosy amen. Dia ny angatahantsika amin'i Jesosy dia hoe tsy hoe fihetsem-po no hitorintsika ny teny fa tena hoe zay ampitenenin'Andriamanitra no voateny ary tena hoe ho haitsika ny miaina n'ilay tenin'Andriamanitra. Alohan'ny tena hanombohana dia mbola hangataka tsika amin'ny fanahy masina hoe aoka tena hoe ianao no higuide fanahy masina amen. Ray masina tsara indrindra kainay aminaran'i Jesosy mbola tsy sasatra izay Jesosy mivavaka mangataka aminao fanahy masina tsy fahaizanay tsy teninay no voambary eto fa aoka ianao no hanambara ny teny aoka ianao no hampangina ny fo rehetra aoka ianao no hampangina ny nofo rehetra aoka ianao no hampangina ny fihetsem-po rehetra aoka ianao no hampangina izay feo rehetra tsy avy aminao fa aoka ianao no hampianatra anay mankasitraka feno anao zay Jesosy amen. Ny sekolontsika androany sekoly tokantrano moa androany dia hoe iray amin'ny tompo fanahy iray aminy amen. Rehefa vitan'i Jesosy ny mission nampanaovindray azy tetỳ ambony tany dia nivavaka izy vavaka izay nasandrany ho an'ny mpianany. Raisitsika ny ao amin'ny Jaona 7:12 ka hatramin'ny 9 aloha dia vakitsika ny toyany rehefa avy eo amin'ny anaran'i Jesosy. Nivavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany. Rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany dia nanandratra ny masony ho any amin'ny lanitra izy ka nanao hoe gaio tonga ny fotoana mankalazany zanakao mba hankalazany zanakanao
akaky ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Izao efa nankalaza anao tetỳ ambony tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko, ary ankehitriny iray eo mankalaza ahy amin'ny tenanao, dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy, avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao, anao ireny ka nomenao ahy ary notandrema ny teninao. Amen. Tena hoe sarobidy be ny vavaka nataon'i Jesosy satria mampianatra antsika izy hoe inona izany no tokony ataontsika koa. Ozy izy Jesosy hoe vitako ozy izy ny asa nataonao dia tsika ve mba efa nanontany hoe inona ary izany asa mission vitan'i Jesosy izany. Fa ozy izy hoe le mission nankininy iray tamin'i Jesosy dia hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomena azy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 7:5 izay haintsika tsara hoe fato izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa inona le fiainana mandrakizay io? Dia ozy izy ihany ny teny hoe fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao ray. Amen. Mahafantatra an'Andriamanitra. Noho izany dia mianatra tsika manahaka an' Jesosy amin'ny lafiny rehetra. Ka hoy Jesosy tao amin'ny 14 manao hoe izao efa nankalaza anao tetỳ ambony tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Ka nankalaza an'Andriamanitra Jesosy dia tsika koa izany mila manahaka azy mankalaza azy. Amen. Tsika mitony tena hoe mpianatra Jesosy, tsika mitony tena hoe mpanahaka dian'i Jesosy, tsika izay natsangany io zanany dia mila mankalaza azy amin'ny ataontsika rehetra, na amin'ny teny na amin'ny atao na amin'ny fitondran-tena na amin'ny asa. Ka na vita ny asa nankininy rainy taminy Jesosy dia isika koa izany mila manohy sy mamita ny asa ny ray nankininy tamintsika. Ary Jesosy tena mahatoky be hoe tsika hanao asa lehibe mihoatra noho izy satria izaho ozy izy mankany amin'iray. Amen. Ary tsika tena hoe tsy ikaiky satria Jesosy any amin'iray mivavaka ho antsika, avitantsika an'ilay asa ary mbola ndraha ny fanahy masina ho ao anatintsika afaka nampy antsika isa minitra isa-tsekondra. Amen. Mizara telo izany ty fizarana ty nijerentsika voalohany dia hoe ahoana izany mankalaza an'Andriamanitra izany. Dia nijerentsika faharoa dia hoe inona ilay asa nankininy iray tamin'i Jesosy tokony ho tohizantsika. Ary ny fahatelo dia hoe ahoana ny ataoko anaovako ny sitrapon'Andriamanitra, ahavitako ny asan'Andriamanitra ary ankalazako ny anaran'Andriamanitra. Amen. Hiditra amin'ilay fanontaniana mila valony voalohany tsika hoe ahoana izany mankalaza an'Andriamanitra izany. Amen. Mankalaza an'Andriamanitra na hoe glorifier Dieu ou rendre gloire à Dieu dia tsy vita fanambarana fotsiny hoe teranao an'Andriamanitra, miteranao Andriamanitra, mankalaza anao an'Andriamanitra. Tsy vita amin'ny fitenenina lavarenina hoe fanambarana ombeny an'izany teny izany, izany hoe mankalaza an'Andriamanitra izany, na hoe mihiry ianao na midery ianao na miankohaka ianao na hoe amin'ny fihetsiketsehana marobe ataonao etsy sy eroa. Tsy izay ilay hoe mankalaza an'Andriamanitra. Mila atao izany rehetra izany fa ny mankalaza an'Andriamanitra dia izao. Ozy izy ny voasoratra ao amin'ny Timoty 1:4-9 angambany koa isaky mijoro eto dia mamaky an'io foana hoe amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena, fa ny toe-panaraka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra, ka manana ny teny fikasana ny amin'ny fiainana ankehitriny sy no avokoa. Amen. Ilaina ny manao ny asan'Andriamanitra, ilaina ny manao an'izany zavatra be dia be izany na mihira na manambara ny fahatsaran'Andriamanitra midera azy. Fa izao alohan'ny anaovanao ny zavatra rehetra dia izao dinio alohan'ny
toe-po sy ny toe-panahinao. Amen. Aokotsika tsy ho foana ny fiazakazantsika hoe anao zavatra tsy anao zavatra koa itohy e tsy itohy koa nefa n'izao tsy mifanaraka ohatrany hoe superficiel fotsiny ny fanompoko an'Andriamanitra ohatrany hoe ohatrany izay foana moa le teneko hoe ohatrany hoe ka za zao hoe asena mitoky dia ohatrany hoe manao concours d'éloquence fotsiny fa nefa tsy iainako ny zavatra teneniko dia izao ohatrany kipantsina maneno ihany aka izay fa andao iainana aloha le sitrapon'Andriamanitra. Amen. Fanomboantsika dia fandresentsika lahatra ny tenantsika hoe Jesosy tena andeha ho conforme aminao tena anao ny sitraponao tena ny sitrapon'Andriamanitra fanohitra foana amin'ity sitrapony ity nofo ity fa izao tena apio mba hampandresy ny sitraponao ataovy etaeta aloha izay fa rehefa manomboka tekaka izay etaeta izay ka efa miezaka foana ianao dia manampy anao ny zavatra rehetra tanterahanao an'izay. Amen. Ary indrindra hoy ny ambaran'i Jesosy ao amin'ny Jaona 5:15-19. Izany no ankalazana ny raika no ankalazana ny raika mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatra ianareo. Amen. Na vakitsika amin'ny version française izy hoe si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Amen. Rehefa ianao zany hoe te ankalazanao aray dia izao zavatra ataonao dia mamoaza vokatry ny fanahy sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra tsisy fepetra na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia amin'izay fotoana izay dia homemboninahitra sy ankalazana ny anaran'Andriamanitra. Amen. Tsy haiko ka azonao hoe izy ity tsy vita ny teny fotsiny hoe mankalaza anao Andriamanitra fa mila hita hoe ahoana izany fankalazanao an'Andriamanitra izany. Dia ny fankalazanao an'Andriamanitra araka ny tenin Jesosy dia izao famoazana tsisy fepetra ny vokatry ny fanahy sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Amen. Mankalaza an'Andriamanitra tsika rehefa hoe misy ny mahatezitra misy ny mampisendoatra nefa no miferitrretana ny amin'ny Jesosy sy ny sitrapony ary ny amin'ny feritrretana fiatraikany io fahatezerana io ka omenao lalana izy amin'ilay olona iresahanao ka ohatra ka hoe tsy fehezinao ny fonao tsy fehezinao ny vavanao tsy fehezinao ny fihetsika dia ka mieritreritra an'izay ianao dia mifehany fihetseponao mifehy ny fonao mifehy ny vavanao mifehy ny fihetsika dia izay ianao no mankalaza an'Andriamanitra. Amen. Zavatra anankiray vao nitranga tamin'ny vadiko tamin'ny latsinainy moa izy ity ny lalana miakatra any aminay zany somary teritery dia izay moa mampatonga an'ilay fiaranay hoe kika foana satria tena terikely ilay lalana dia nefany amin'ny sisin-dalana anankiroa feno tsenatsena kely dia ilay olona zany mihinana misotro lasopy ao amin'ilay toerana ao amin'ilay kio tena ny kio an-dalana faran'izay kely nefa n'ilay olona io andeha hivarotra dia mitondra ny entana izy entam-be no entiny margarine no varotany tamin'izay dia misotro lasopy izy dia izy zany misotro lasopy etsy nefany ny entany apetrany eo ampovoan-dalana nandeha ny vadiko niakatra tsy hita le entana satria le entana ty amin'ny côté misy ny olona zany dia tsy hitany vohitsany le entana vazavaza amin'izay le olona dia izao ny vadiko zany tsy te hoe akalago moa zany ny tenenantsika azy dia izao hoe ohatrinona ny entanao fa alohako izy izy dia nalohan'le izy sady izay raha teo zany rehefa ohatra hoe misy olona tsy mahalala dia mantany olona hoe aizany misy andry pastera dia aizany misy an'ilay olona mitondra tomobily oatra dia pastera ve izay zany fahafantaran'ny olona ao an-tanànanay dia ianao zany misy mpandinga dia hoe pastera ve dia hoe tsy misy an'zareo dia izao vazavaza be le olona zany hoe nietako sinina dia ozy izy hoe taty ny etanao fa alaiko ohatrina dia nandoa anona ihany fa lamina teo zany le tantara
fa rehefa nitataka an'ilay izy tamiko izy toy hoe ka za kosa ny aloha tena hoe atsony adalanina metrahany entany tao ampovoan-dalana fa za zany de hoe Jesosy tena tsy mety zany satria aiza zany le maneho an Jesosy nefa masony rehetra mijery anao hoe ahoana moa zany ny réaction an'ity pasteur ty malaza pasteur eran'ny tanàna izy tsy adsony le olona nametraka ny entany vao hitsany le entan'olona dia izy ve hiteny hoe tsy kakako dia hitanao rehefa misy zavatra so fa tsy zany tondra tomobila fa tsy hita teo tsy nankalaza an'Andriamanitra satria ny réaction toko izay za kosa ny tsy anao fa rehefa avy nandiny tena hoe tena tsy mety zany fa zao mahita ny olona hoe wow raha izany manompo an'Andriamanitra aleo izay mba hanakaka an'Andriamanitra koa amen zay le ohatra kely tsotra hoe zay le fankalazantsika an'Andriamanitra amen amin'ny atao dia inona ny asa nankininy iray tamin'i Jesosy tokony ho tohizantsika araka ny voavaky teo amin'ny Jaona 7:12 ka hatramin'ny 9 teo izay singanitsika ny voasokatra manao hoe izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nikainao dia ny mission an Jesosy teto ambony tany zany dia hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mino azy amin'ny alalan'ny fanehoana sy fampahafantarana amin'ny olona ny anaran'Andriamanitra mba hinoantsika azy satria ny finoantsika azy no andraisantsika ilay fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy. Hoy izy ny Jaona 7:12 hoe nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy ary notandrema ny teninao. Hoy izy en version française hoe je t'ai fait connaître aux hommes. Jesosy tsy niteny teto hoe nambarako niteneniko tamin'ny olona ny anaranao fa hoy izy hoe nasehoko. Jereko tao amin'ny dictionnaire biblique mihitsy hoe inona le tiany Jesosy tenenina amin'ilay hoe je t'ai fait connaître hoy izy moa ve izy ny teny fotsiny fa hoy izy dika teny tao amin'le dictionnaire hoe rendre manifeste ou évident ou connu ou réel ce qui a été caché ou inconnu manifesté soit par des mots ou des actes ou de toute autre manière. Amen. Zany hoe tsika mampahafantatra amin'ny olona ny anaran'i Jesosy zany tsy hoe tenenina fotsiny hoe raizy Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy tsy zay fotsiny mila atao zay fa indrindrandrindra tsika maneho an Jesosy amin'ny alalan'ny fitondrantenantsika. Tsika maneho an Jesosy amin'ny alalan'ny zavatra ataotsika. Tadidio tsara tsy maneho an Jesosy tsika rehefa hoe mbola manaratsy ny namantsika. Tsy maneho an Jesosy tsika raha mbola mifosa. Tsy maneho an Jesosy tsika raha mbola feno fitenenan-drasy. Jereo amin'ny Salamo 15 raha ohatra ka hoe hitanao zao fa zavatra tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ny fiainany namanao ohatra dia nefa mbola zay ny tantarainao eto sy eroa dia tsy maneho anaran'Andriamanitra zany ary tsy mankalaza an'Andriamanitra zany. Fa ny ataontsika dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ao amin'ny trasany ao amin'ny Petera 1:4-5 dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Raha ohatra ianao ka mahita fahalemen'ny namanao dia izao no ataovy mirindrina ianao dia mifonao azy mivavao azy fa aza enjehanao izy aza torahanao vato izy fa tsy izay ny asan'Andriamanitra nankinin'Andriamanitra taminao fa ny asan'Andriamanitra nankinin'Andriamanitra taminao dia ny ampahafantatra ny olona io ny sitrapon'Andriamanitra sy ahatonga azy io voavonjoko. Amen. Tsy mora le izy fa mora le izy rehefa miaraka amin'ny fanahy masintsika. Amen. Jesosy rehefa ny fiainan'i Jesosy teto an-tany dia hoe rehefa avy mamoro ny vahoaka izy
dia mamoky azy ireo foana vao mandeha fahazomody izany hoe rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany rehefa mihaino ny tenin'i Jesosy ny olona dia sady misitraka fanasitranana, misitraka vahaolana, misitraka fahagagana, mahazo teny fampaherezana, mbola avokisiny koa izay vao alefa mody. Dia izao zatra an'izay ny olona. Ary tsika ary nisy fotoana zatra an'izay. Tsy haiko aloha fa za manokana zany nisy fotoana tena hoe motivation anao tsy ohatran'ny motivation anao zao fa motivation anao ohatran'ny hoe tombony ho anao foana. Mivavaka satria, mivavaka amin'izay, mivavaka amin'izay tahina, mivavaka ko mamafy sitrany ahay. Misy an'izay tombony ho anao izay fa tsisy tombony ho an'i Jesosy mihitsy. Ao amin'ny resaka fivavahana ihany ilay izy fa ho an'ny tombony nofoko. Nefa n'izay tiany Jesosy ho dépassentsika. Tsy hoe mamonjy sekoly ianao amin'izay milamina ny tokantranonao. Tsy hoe mamafy amin'ny asan'Andriamanitra ianao amin'izay mitsiory ny taranakao. Tsy hoe zavatra iainan'ny tanora izay hoe mitahiry ny tenan'io madio alohan'ny mariage dia hoe mitahiry ny tenako madio ahako amin'izay milamina be ny tokantranoko anerinany. Non, mbola intérêt-anao zany fa mitahiry ny tenanao madio ianao satria izay ny sitrapon'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra dia ataovy hoe satria izay no takiany Jesosy, fa tsy hoe satria izay no azahoako tombony ho ahy. Andaontsika ankizy hivavaka fa raha tsy mivavaka angenareo tsy ho tahiny, raha tsy mivavaka angenareo dondriny. Tsy izay ilay izy. Mivavaka tsika satria izay ny sitrapon'Andriamanitra, satria izay no ilayntsika mila mifandray amin'Andriamanitra. Aoka tsika tena hoe Andriamanitra mpamindra fo satria na ianao raha mampianatra ny zanakao satria hoe za ro amin'ny lalana tokony alehany zaza dia izao tsy ilay tena fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra no ampitanao amin'ny zanakao, amin'ny ankohonanao, fa asianao motivation anao dia gaga ianao avy eo fa ahoana ny tsy tafajoro ilay zaza, ahoana ny biloka ilay zaza anerinany, satria izao nampianao kely ilay izy. Ohatra ny adamana nampy kely hoe tsy azo kitihana tsy azo tendrena na hinanana io azy io dia rehefa nanendry efa dia hoe otry tao tsy maty akory aleo zany hohanina fa na hohanina ka tsy maty. Ny tenin'Andriamanitra raha vao ampitsika na analantsika dia tsy ilay fahamarinana intsony. Ilay fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ihany no hanafaka atsika. Ilay fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra tsy mitapoka tsy analana ihany no manafaka ary ny maro eo amin'ny fiainantsika. Amen. Amen. Raisitsika ny ao amin'ny Jaona toko 9, 5:7 dia dingantsika eo amin'ny 3:30 ka hatramin'ny 7. Milaza ny tsy fankasitrahan'Andriamanitra fitiadavana azy noho ny intérêt anao, ary manambara koa ny hoe inona ny tokony ataontsika zany amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Amen. Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny hinananareo ny mofo ka voky. Aza miasa azo ny hanina mety ho levina, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay izay omeny zanak'olona anareo, fa izy no nasian'Andriamanitra iray tombo-kase. Dia hoy ireo taminy, inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe izao ny asan'Andriamanitra dia ny hinoana ireo izay nindrahany. Dia dingantsika ao amin'ny 5:7. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Iverina kely aloha hoe ao anelanelan'io zany ilay olona miteny hoe Mosesy nanao napidina mofo avy tany an-danitra dia ianao zany inona zany mba nataonao mba hinoana ianao. Hitanao ilay olona zany teny hoe ohatrany hoe manao fahagagana amin'izay ianao mihitsy, ohatrany hoe manaovy ianao démonstration mba hinoana ianao. Fa izao Jesosy tsy mila manao démonstration.
na misy zavatra mitranga eo na tsy misy zavatra mitranga eo a Jesosy foana. Andriamanitra foana izay mahatsotoa azy, manao izay tiany atao izy, fa anjaranao fotsiny manaiky hoe izy Jesosy dia manome voninahitra azy sy mankalaza azy. Amen. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy ireo taminy, Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy, izao ny mofonay izay manantonay tsy mba honoana ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Dia tapahako kely eo ohatran'le niteneniny tamin'ny vehivavy Samaritana, le vehivavy Samaritana niteny hoe mba omeo azy andrano velo izany mba tsy hatsaka ntsony mba tsy hangetaheta ntsony. Dia ozy izy nitenin'Andriamanitra, ozy izy Jesosy hoe izany ranonay. Azonareo ve le besoin fondamental ilain'ny olona zany dia Jesosy, ao amin'ny Jesosy le izy. Amen. Ka aza manao risoriso amin'ny Jesosy zany hoe domiko tapany Jesosy dia andohekana, fa zao fotsiny raisy fotsiny Jesosy, atao fotsiny izay asaina atao, iainy fotsiny izay teneniny, dia zao mety manaraka ho azy zany rehetrarehetra zany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ka tsao aloha fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy anareo izany rehetra izany. Fa tsy hoe ataovy aloha Jesosy ilay zavatra rehetra dia avy eo vao mikatsaka anao. Be dia be tsika manao an'izany, za nanao an'izany. Fa misaotra an'i Jesosy fa tsy nataony izay tiako fa izay tiany nasesiny. Raisitsika toy izantsika eo amin'ny fahaenina amby telopolo. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ihany ianareo nefa tsy mino. Izay rehetra omeny raiko ahy no hanantona ahy, ary izay manantona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Ary izao ny sitrapony izay naniraka ahy dia ny tsy hamelako izy ho very izay rehetra nomeny ahy, fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony raiko dia ny ahazony izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Amen. Ozy izy Jesosy hoe ao amin'ny Jaona 4:4-7 manao hoe ny aniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy mahavita ny asany. Amen. Inona ary mamitiny tsika, inona ary ilay asan'Andriamanitra? Ny asan'Andriamanitra maneho sy mampahafantatra amin'ny olona n'Andriamanitra ary mino an' Jesosy Kristy. Amen. Mazava amintsika angamba izay tsy hoe asan'Andriamanitra mandeha ianao mitady rakitra, mandeha ianao manao teknisiana, mandeha ianao mihira. Oui, asan'Andriamanitra zany fa haingon'ny asan'Andriamanitra zany. Tokony atao zany. Fa ny asan'Andriamanitra voalohany indrindra dia fanehoantsika sy fampahafantarantsika amin'ny olona hoe izy Andriamanitra ary ny finoantsika an' Jesosy Kristy. Amen. Maneho amin'ny asa, maneho amin'ny teny, maneho amin'ny fitondran-tena, maneho amin'ny toe-panahy. Amen. Mba afaka hiteny koa tsika tahaka ny Paoly hoe tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Amen. Rehefa mahita anao ny olona dia hoe iny olona iny natao inona natao inona dia manao soa foana ny fatana. Marina amintsika izany. Amen. Amen. Dia izao manao ny sitrapon'Andriamanitra ozy izy. Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Mba tsy hisy ho very izay rehetra mino an' Jesosy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Amen. Izao tsika mazoto be hoe andeha ho ary hapaka ny tany ery hanao asan'Andriamanitra. Hiditra amin'ny sekoly tokantrano amin'izay tsika. Fa ahoana ilay ankonanao? Ahoana ilay vady aman-janakao? Ozy izy Jesosy hoe nomeko vady ianao, nomeko zanaka ianao. Hitako ianao nanao asa tany amin'ny pôle nord ka hatrany amin'ny pôle sud, hatrany amin'ny andrefana ka hatrany amin'ny atsinanana. Fa aiza daholo ny vady aman-janakao? Inona no avalinao amin'i Jesosy? Hiteny ve ianao hoe satria zareo ny tsy te handray? Hiteny ve ianao hoe efa nitory ihany fa zareo ny tsy niaina?
sao dia ilay fomba fitorintsika sy fitenintsika no tsy nandraisany an' Jesosy. Sao dia tsy nasehontsika tamin'ny tao atonkantranontsika Jesosy. Sao dia nofontsika no nasehontsika tamin'i Jesosy. Dia ozy izy ilay olona ao atokantrano hoe ka ohatr'izao manompo an'Andriamanitra aleo aho izao ihany. Hiditra amin'ny fahatelontsika, ahoana ny ataoko hanaovako ny sitrapon'Andriamanitra, ahavitako ny asan'Andriamanitra ary ankalazako ny anarany. Dia etontsika dia tsy maintsy sika miroso amin'ny hitondran'Andriamanitra antsika amin'izao dia hoe firaisana amin'Andriamanitra. Firaisana amin'Andriamanitra aloha dia firaisana amin'ny olona. Firaisantsika amin'Andriamanitra dia firaisana amin'ny olona samy olona. La croix. Firaisantsika amin'Andriamanitra, firaisana amin'ny olona samy olona. Amen. Dia iza ny lalana? Jesosy ny lalana. Amen. Raisitsika ny ao amin'ny Jaona 5:5-7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tomoera amiko ary izao aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao ny voaloboka, ianareo ny sampany. Izay miray amiko ary izao aminy dia mamoho be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Amen. Hitanao, tamin'ilay tranga, niseho tamin'ny vadiko ny jokoko vavolombelona teo dia izao. Zavatra fantatro dia hoe tsy ampy firaisana amin'Andriamanitra ako. Satria vao nandre an'ilay niteneniny ako dia tonga dia ohatran'ny hoe tsy za mihitsy tsy ampy firaisana amin'Andriamanitra. Amin'Andriamanitra izany hoe perte matérielle izany tsy isy dikany aminy. Fa ny sarobidy-indrindra ny amin'Andriamanitra dia fanahin'olona iray voavonjy. Jereo anie ilay zanaka adala. Le zanaka no adala fa tsy hoe adala ny rainy. Le zanaka adala niala teo amin'ny rainy. Rehefa niverina izy dia le ray tsy niteny hoe nataonao aiza ny fananana rehetra ny lova rehetra nomeny anao. Fa le ray nanaisitra ny fitafiana maloto ary nampitafy azy voninahitra fitafiana vaovao, na nisy peratra azy, na nisy kiraro ny tongony, nanao fankalazana ho azy satria voavonjy ny fanahy. Amen. Dia izao tsika indraindray tena mahakarikary atsika, ohatra hoe tsy makatoa atsika ny zanatsika, ohatra hoe tsy mianatra tsara dia hoe ohatrinona ny vola laniko taminao. Maninona n'izao ny resultat omenao aho? Moa ve sarobidy loatra no ny fanahin'ilay zaza, no ny fon'ilay zaza maratra ny vola laninao, ny vava ataonao aminy? Fa tokony tsika hihevitra foana, mikonsidere foana hoe fanange, misy fanange ty olona manoloana anaty. Tokontsika tena hoe isaina tsaka hoe inona ny zavatra teneniko, inona ny impacta n'ity zavatra teneniko ity eo amin'ny vadiko, eo amin'ny zanako. Amelona azy ve sa hamono azy? Dia amarinao ilay izy avy hoe ka noeti-po be loatra ao amin'ny vokatry ny fanahy, ny maîtrise de soi, fahononam-po. Raha nivavaka ianao hoe Jesosy tena mbola mikorotana be izany foko izany, tokony ve za hiresaka amin'ity olona ity sa tsy hiresaka? Fa raha ohatra ka mbola mikorotana be, aleo aloha tsy miteny satria hamono olona ianao amin'ny teninao avy eo. Aleo aloha mangina. Ary mirécupérer an'iny avy eo tena hoe sarotra be. Ary tsy maintsy ianao ihany no asena hirécupérer azy. Dia tsy aleo ve tonga dia mandamina dia ny voalohany? Amen. Haitsika izany. Satria tsika iray amin'i Jesosy. Amen. Fanikin Jesosy lalina indrindra ary vavaka nasandrany tamin'iray dia hoe ary hovalitsika dia hoe isika miray aminy, izany hoe mission tahaka ny union nisy tao amin'ny Andriamanitra iray Jesosy, ary isika en unité entre atsika, izany hoe isika samitsika.
amen. Hoy izy Jesosy ao amin'ny Jaona 7:20 manomboka amin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe nefa tsy ho an'ireto ihany no angatahako fa ho an'izay mino ahy koa no ny teniny mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao iray ato amiko ary izao koa ao aminao mba ho ao amintsika koa izy mba hinono izao tontolo izao fa ianao no naniraka ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy mba ho iray izy tahaka ny maha iray antsika izao ao aminy ary ianao ato amiko mba ho tanteraka ho iray izy mba ho fantatro izao tontolo izao fa ianao efa naniraka ahy sady efa tia azy tahaka ny tiavanao ahy raha eo tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy fa efa tia ahy ianao fony tsy mbola ary mifanorenan'izao tontolo izao raha marinao tsy nahalalanao izao tontolo izao fa izao nahalalanao ary ireto efa mahalala fa ianao no naniraka ahy ary efa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola hampahafantariko ihany mba ho amin'ny fitiavana izay nitiavanao ahy ary izao koa ao aminy amen amen firaisana amin'Andriamanitra ary firaisana amin'ny olona samy olona amen tsy option zany ny union amin'ny Jesosy fa tsy maintsy irosoana satria raha vao tsy miray amin'ny Jesosy tsika dia tena hoe tsy mahay manao na inona amen lasa raha vao tsy miray amin'ny Jesosy ianao dia lasa le nofinao ny velona dia izay tenen'ny nofinao no ataonao tsy hainao zany mandefitra zany tsy hainao zany manginy zany tsy hainao zany mamela heloko zany tsy hainao zany manadino ny ratra natao taminao zany fa rehefa tsara fiombonana amin'ny Jesosy ianao dia ohatra moramora daholo ny zavatra rehetra ohatra ny hoe faly ary ianao hoe wow misaotra Jesosy fa tena misy fotoana ndresaka moa za sy ny zanako vavy zany misy zavatra indrindray hoe mizaka mavesatra aminy dia avy eo zany miteny hoe tena te hitomany mihitsy aho zany fa tsy maintsy hidirako le izy nefa mbola mavesatra amiko dia za moa rehefa ohatra hoe misy problème izy any am-pianarana any ohatrany dia miteny hoe midira ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia fantatro izy fa tsy maintsy hidirana ny sitrapon'Andriamanitra nefa marary be dia ça me donne envie de pleurer aussi izy tu sais mitomanivy tsy maninona mampitomany le miditra ao amin'ilay sitrapon'Andriamanitra fa tsy maintsy atao ilay izy fa mitomany aloha dia ataovy le izy avy eo dia za koa nefa ny aty aoriana tratran'le izy koa tu sais azoko mihitsy le nitenenao fa hitomany aloha fa ho ataoko ihany le izy avy eo satria marary amin'ny nofoko le izy marary amin'ny ampoko le hoe hifona amin'ny olona nefa le olona ny diso tena hoe marary amiko le izy fa nefa tsy maintsy ataoko satria izay ny sitrapon'Andriamanitra marary amiko le hoe anao soa amin'le olona nefa ohatr'izao no nanaovan'ny olona dia tsy maintsy ataoko le izy dia mitomany aloha hoe Jesosy tena sakotra be fa izao ataoko le izy fa ampio aloha aleo aloha mba nala mifoky kely eto aminao fa tena manampy Jesosy avy eo ary tena faly ianao ary tena manao hoe alleloia vita le izy Jesosy zany manombo isan'andro ny nofintsika miaraka amin'ny Jesosy tsika amen amen mahereza hiditra ao amin'ny tokantrano amin'izay tsika efa niditra moa teo fa raisitsika ny eo amin'ny Genesis aiza ny sehatra tian'Andriamanitra ahitana voalohany an'io firaisana io eo amin'ny olona samy olona dia eo amin'ny mpivady aloha eo amin'ny mpivady aloha dia avy eo amin'ny ankohonana eo amin'ny mpivady sy ny zanaka dia avy eo zay vao eny Jodia eny Samaria zay vao any mpifarantany amen raisitsika eo amin'ny Genesis 2:2-7 dia dingantsika dia eo amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha ireka lehilahy dia hanaovako vady sahaza ho azy izy ary Jehovah Andriamanitra nasondritory andra-lehilahy ka dia natory izy dia naka ny taola-tehezany anankiray izy ka nanakombona novosolony ary ny taola-tehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin-dra-lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin-dra-lehilahy ary hoy raha-lehilahy ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy ary noho izany ny lehilahy
dia andao ny gainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofoka ihany ireo. Ary nitanjaka izy mivady dia raha lehilahy sy ny vadiny nefa tsy nahalala henatra izy. Amen. Zay zany raha tamin'ny voalohany dia ilay vehivavy tao anatin'ilay lehilahy ihany. Zany hoe nisy unité parfaite zany satria tao anatin'ilay lehilahy ilay vehivavy. Ohatran'ny hoe ny ray ao amin'ny Jesosy ao amin'ny ray. Tsy haiko hoe mazava ve ilay izy. Dia rehefa avy eo nesorina le natao hita maso zany le vehivavy dia zao rehefa noentina tao amin'ny Adama dia tonga dia fantatra Adama hoe ity le nofoka amiko. Dia Andriamanitra tonga dia nitsodrany hoe ho nofoka ihany izy roa. Raha misy zany unité tian'Andriamanitra ho hita voalohany dia ao ampivady. Amen. Ao ampivady tena tsy mora ilay izy satria olona roa samy manana toetra, samy manana loha, samy manana fo no atambatra ao. Fa zao rehefa miaraka amin'ny Jesosy ilay izy dia mety io. Amin'ny voalohany raha ohatra hoe mbola misy mpitovy eto amin'ny voalohany mahafinaritra foana vao mifankahita satria ny ivelany no hitanao resaka fizika. Dia misy attirance dia ohatra hoe ay tsara. Dia zay mahafinaritra. Fa rehefa manomboka ny hoe miray trano ao amin'izay mifankahita toetra, manomboka amin'izay ilay tena mahafinaritra mihoatra lavitra satria na ianao anaiky ny toetra an'ilay tsy fahatanteran'ilay anankiray na ianao andefitra dia angina. Na ianao tonga dia hoe hiala fa tsy vitako ka izao. Fa ianao na hiala aiza dia tsy maintsy misy zavatra indro kely foanao. Satria matoa Andriamanitra nanao ny saison dia misy dikany io reto fa ny finalité an'io saison io dia mahatsara foana. Misy ny ririnina, misy ny ainandro, misy ny haviorana, misy ianao mila ratsanana, misy ianao asiana zesika fa zao ny zavatra rehetra izay ampandalovin'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao dia zao hampatsara anao ary hampatonga le hazo hamoa be dia be. Ka ao amin'ny tokantrano io mandalo saison be dia be io. Fa mijoroa fotsiny ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Azony mafy ny sitrapon'Andriamanitra na efa tena mamy loatra dia Jesosy mihazona anao ampio fanahy masina. Mandalo saison ana tay faneteza fandratsanana. Mety migaingaina, mety désert anao fa tsy maninona fa Jesosy aoka ny sitraponao no anjaka. Hampanjaka amin'ny fitiavanao anaiky an'ity lehilahy ty na zao ity an'ity vehivavy ty na zao tsy maintsy izay ilay izy. Fa hitanao avy eo anontany hoe reny mpifankatia reny mpivady reny le efa nandalo saison be dia be reny mbola aty arinaka zareo mbola mifampitatana foana, mbola mifampiondahondana foana. Tadidio fa tsy hoe cadeau hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny fakany fa nisy zavatra saison be dia be nandalovany fa nisy fiaretana sy faharetana tao nisy Jesosy be dia be tao nisy tenina ankatoavana be dia be teo any ka mamy any ilay fitiavana ary tena mamy tena hoe zay le hoe authentique ilay fitiavana fa tsy superficiel hoe tsara bika tsara tarehy fa tena hoe ilay olona ny tianao. Amen. Ao anatin'ny tokantrano ny tian'Andriamanitra ahitana an'ilay firaisana. Za zao androany maraina satria mangataka amin'ny Jesosy aza vao foana hoe Jesosy aza vao ilay tena tianao iainana an'ilay firaisana dia ny fona tamin'ny vatiko hoe za aloha fona. Satria aussi izy Jesosy hoe ohatran'ny trinité Andriamanitra iray, zanaka, fanahy masina, modely tokony ndraisy mpivady. Amen. Ao amindray zanaka ary fanahy masina tsy isy hoe faninanana izany fa fanomezam-boninahitra ny ao. Ny zanaka tsy manao ninninona ka tsy mihera amindray. Za indraindray mbola se permettre hoe ty loha no ataoko ry vady satria ty no hitako fa mahasoa antsika.
satria mety hoe mieritreritra hoe lavony zao ka vo anontany azy a dia ataoko izay tiako atao nefa tsy izay ilay izy. Tokony hoe zavatra ifanakalozana foana ny fanapahan-kevitra ao an-trano. Amen. Ohatran'izay ohatran'ny trinité mihitsy hoe andana aloha ny Jesosy a midina eny an-tany a dia manome voninahitra n'Andriamanitra iray a misy zavatra hiaretana eo a fa izy ihany no omena voninahitra avy eo a ary le création sy ny créature rehetra tsy ho an'iza fa ho an'i Jesosy avy aminy ary tamin'ny alalany. Hitanareo le fifandraisan'ny Ray sy Zanaka ary fanahy masina hoe ny zavatra rehetra atao dia iombona-kevitra foana. Fanahy masina tsy manao zavatra ho azy zany fa izay avy amin'ny Jesosy no ndraisiny dia izay. Dia ohatran'izay mihitsy ny tokony fandehan'ny tokantrano ao an-tokantrano ao. Tsy tokony misy zavatra miafinafina fa tokony hoe ohatran'ny tamin'ny voalohany hoe ary nitanjaka izy mivady dia ka lehilahy sy mivady nefa tsy nalala henatra izy. Tokony transparent zany ny zavatra rehetra ao an-trano ao. Za ve hanafina zavatra amin'ny tenako? Tsy normal zany hoe za ihany dia manafina zavatra amin'ny tenako nefa ndray ianao hanafina zavatra amin'ny vadinao a tsy normal koa zany. Amen. Andaontsika hiditra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha anadin' Jesosy ka voavonjy ianao, ka anadin' Jesosy dia ny anontaniana ianao voalohany a ny vady aman-janakao. Ny vadinao aloha satria ny zanakao avy eo a rehefa miala ao an-tokantranonao efa manana ny fiainana fa ny vadinao nataonao aiza? Tadio tsara fa ny tokantrano a ohatra ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy a tahaka ny fifandraisan'ny Kristy ho amin'ny fiangonana. Fiangonana tokony anaiky tsisy fepetra ny Kristy. Kristy nanolotra ny aina ho amin'ny fiangonana. Dia ohatr'izay ny lahy sy ny vavy. Ny vavy rehefa miteny ny lahy manaiky na dia tsy takatry ny sainao ary. Indraindray mety mifanakalo hevitra fa rehefa miteny izy hoe izay aloha dia izay aloha zany e. Ekeo fotsiny aloha e. Amen. Ndaontsika hitsangana handray ny mpanompon'Andriamanitra. Mandra-pahatongany dia hivavaka tsika hisaotra an'i Jesosy. Jesosy a mankasitraka feno anao izay ny amin'ny teninao. Mangataka izay Jesosy mba tena hoe aoka ho fiainanay izany teny izany. Aoka tsy ho teny be fotsiny fa aoka tena hiainanay amin'ny antsipriany, ny amin'ny firaisana aminao ary firaisana aminay samy olombelona. Vavaka izay Jesosy mangataka aminao. Ampio izay mba tena hoe mahatery anay ny mita ny asanao Jesosy malala dia ahatonga ny olon-drehetra ino anao ary ahafantatra anao ary anao ny sitraponao mba tsy hisy overy ary indrindrandrindra Jesosy sanatria amin'ny alalan'ny fihetseponay amin'ny toetranay mampatonga ny hafa hiverin-dalana ka overy. Jesosy ampio izay hijoro tanteraka amin'izay tianao. Dia rainay mandrakizay ny anaranao Amen. Tehakantsika andraisantsika mpanompon'Andriamanitra. Samy mahazo toerana afaka tatazana ny fanatitra. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa nametraka teny ambava amin'ny mpanompony Andriamanitra. Amen. Mila mankalaza an'Andriamanitra tsika amin'ny fiainantsika rehetra andavanandro, tsy amin'ny teny fa amin'ny fiainana rehetra. Alleluia. Atomboy eo an-tokantrano zany. Amen. Miombona tsara fotsiny amin'i Jesosy dia aleo Jesosy hivoaka. Alleluia. Tadio fa tsisy kisendrasendra hoy ireo karazan'olona ifany anantsika isanandro. Tsy misy kisendrasendra fa misy antony avokoa. Dia nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra teo ny antony famonjem-panahy. Amen. Sarobidy ny fanahy iray. So dia ny réaction antsika no mahatonga ny olona tsy te hierika Jesosy. So dia ny fomba fitenitsika no mahatonga ny olona tsy te andre momba an' Jesosy. So dia ny fomba fitenitsika so dia lasa le Jesosy no alan'ny olona nefa le olona mbola tsy niombona tamin'i Jesosy akory.
fandaontsika ho fitaovana tsara ahitan'ny olona an Jesosy. Ny fotoanantsika raha pitso tsisy fifadikanana iry amin'ny shalom tanymena amin'ny zoma koa tsy misy fotoana isika ao amin'ny tranombokin'olona tsy misy fotoana raha lakamisy raha pitso tsisy fifadikanana dia amin'ny zoma tsy misy fotoana koa eo amin'ny tranombokin'olona amin'ny efatra fa amin'ny sabotsy dia miverina normal ny fotoanantsika eny amin'ny bypass manomboka amin'ny infirmo amin'ny valo sasany maraina ny fotoanantsika sabotsy communion eny amin'ny bypass sy ny alahady dia misy ny cellule de prière vitsivitsy maromaro manerana Antananarivo dia manantona pasteur raha ohatra ka tsy manana toerana andehanana ianao na tsy fantatrao na mba te hoe ohatra ny ahoana ny cellule de prière ao amin'ny HVKL mission zany dia manantona pasteur dia anontany hoe aiza ny toerana misy anao dia atorony anao hoe etsy angamba ny mety akaiky anao dia mivavaha dia mandehana raha sain'Andriamanitra mandehana ianao. Sekolontsika amin'ny herinandro tsy miova latsinainy talata larobia eto amin'ny super U Analakely rihana faharoa manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 9 sasany efa fantatritsika daholo angamba amin'ny programa fa averika any ny alatsinainy sekoly famana olana ny atalata sekoly fanasitranana ary amin'ny larobia izao sekoly fitahipanasy fanambiana toetra ahafahantsika mitombo eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. FM 90.8 ny onjam-peo afaka arahantsika ahitana teny manafaka isaky ny adin'indray dia misy ten'Andriamanitra miverimberina ao dia misy fampatsiahivana ao dia misy hira ao farafaratsiny zany isaky ny adin'indray dia misy teny. FM 90.8 na eto Antananarivo na any Antsirabe na any Tsirono Mandidy na any Majunga dia mitovy ny marodrefy ahafahana mahazo an'ireo radio ireo dia ahodino ny radio anao avereno enona ny teny avereno enona ny teny tsika manana page FB HVKL mission events dia enregistré ao reny teny reny ao anaty YouTube koa HVKL mission dia ao anaty YouTube reny dia avereno enona dia tsakotsakoy dia hoe tao mambavaka. Hitanao fa mitombo ianao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra satria no mivavaka mba ho tonga fiainana le teny. Amen. Tsy tsara ny mandray teny amin'ny hafaliana fotsiny fa tondrao ny teny asy vavaka ny teny avadio etaeta ny teny omeo sakrifisy tsara Jesosy. Alleloia. Ndao tsika hitsangana dia ndao tsika hisaotra an' Jesosy ny amin'ny fahafahantsika nandray teny teto androany asandraton'ny tananao dia mivavaha ianao ray amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka anao zay misaotra manome voninahitra anao zay misaotra ny amin'ny fahafahanay nandray teny teto ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka ny amin'ny toerana ity mankasitraka ny amin'ny teny izay napetraka ao teny ambava amin'ny mpanomponao mankasitraka ny amin'ny fanorenana ny fiainam-panahinay mankasitraka fanantsoiny izay iombona aminao ary ampiseho anao tsy amin'ny alalan'ny asa tsy amin'ny alalan'ny teny fa amin'ny alalan'ny fitondratena amin'ny alalan'ny fiainana andavanandro manomboka eo atokantrano. Io ny ankonany tsirairay avy Jesosy mba tena hoe ahita an' Jesosy mba hiaina Jesosy mba ho Jesosy kely mandehandeha be da be ny ao atokantrano Jesosy tena hoe hiaina fiadanana hiaina fiainana hiaina ny vokatry ny fanahy hiaina ireo toe-panahy araka anao. Tsarovo ny tsirairay avy Jesosy eo ampiatrehana an'ity fête nationale ity dia tsarovo koa Madagasikara tsarovo ny mpitondra tsirairay avy isan'ambaratongany manomboka any amin'ny filohan'ny repoblika hatrany amin'ny sefokotany tsarovo ny ray mpianakaviana rehetra tsarovo ny reny mpianakaviana tsarovo ny ankonana tsirairay Jesosy mba hiona aminao mba zay teny voarainy Jesosy dia tsy ho faty ao anatiny fa ho tonga famelombelomana sy fanairana ho azy mandra-patonga ny iombona aminao ary tsy ho tafasaraka aminao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay ny amin'ity volana jona ity misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy hitahy anareo ny Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka anome anareo fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra natozao ny fahasoavan'Andriamanitra natozao anareo. Jereva olona roa na telo manodidina anao dia teneny hoe ny fisian'Andriamanitra eto amin'ny fiainako dia mihoatra lavitra noho ny fisiko. Dia teneny eo akaikinao ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia mihoatra lavitra noho ny fisinao.